zao dia tsisy ankoatran'ny sosialim-bahoaka sy ny fanefanganana ny fikarakarana atotan-taratasy ny anivon'ny commune. Dia isan'izany tafiditra anatin'ny sosialim-bahoaka zao atsikasa voalohany arahana amin'ny ministère fanajariana ny tany zao ny afahana mamoaka ny plan d'urbanisme eto amin'ny Grand Tana. Izay ny antony ivoriana ato amin'izao. Misaraka amin'ny fanjakana antsika amin'ny fampandrosoana na candidat tsy miankina ary efa nilasaiko ombenina mbola talohan'ny propagande dia efa fantatry ny olona ny fiaraha-miasa tamin'ny fanjakana. Maika ve tafiditra ao anatin'izany fitantanana ny tanàna zany vao maika manamafy ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana akaiky zany fampandrosoana ny commune zay tantana. Misy ny tsy fahatonom-bamana sy ny tsy fahazavan'ny atotan-taratasy mahakasika ny fitantanana teo aloha dia ataoko fa rariny sy hitsiny ny idirana amin'izany. Ny auditany tsy hoe fankalany, tsy hoe koa fampiorona zany fa fanazavana ary fampafahatarana ny amin'ny vahoaka ny fitantanana mangarahara sy ho an'izay mpitondra ao aoriana koa hoe afaka ataony manadiady raha misy ny tsy fahatonom-bamana ny izany fitantanana izany na ny tenako izao raha dia afaka ataony izay fandingana ao aoriana izany grity izany mba ahafahana miroso amin'izany fampandrosoana mangarahara sy fitantanana amin'ny filam-bahoaka mangarahara izany. Tsy eto dia mbola tsisy ny fanalana an'izany mpiasa zany fa miankina amin'ny asany tsirairay avy izay vitany teo aloha no ahafahana miroso amin'izany. Raha nanao ny mety sy nanao ny mangarahara ny fitantanana ny raharaha-bahoaka izy ataoko kosa tsy maintsy hotozana ny fiaraha-miasa. Fa raha ataoko kosa ny nanao ny fitantanana tsy nety izy dia anjaran'ny tompona andraikitra sany manapa-kevitra zany izy. Fiaraha-miasa amin'ny mpanolontsaina manao fiaraha-miasa amin'ny mpanolontsaina tsy eto tsisy olana mandeha tsara aloha zao ny asa amin'izao sady eo mbola eo am-pandaminana ny lamin'asa rehetra anatin'izay amin'izao fotoana izao.